assurance AVA tsinjovidiny zao no avy ny fianakavianao aro manolotra ho anao ny logité Misy autorisation mividy volamena manolotra anao ny logité anti-tache tsara be no ampiasaiko manazava ny endriko sady manala tasy tsara be manolotra ho anao ny logité ioka ny fahombiazany miaraka amin'ny castel manolotra ho anao ny logité efa azonao tsy fahina amin'ny endriny 10 centilitatra c'est un vrai délice avec Bonobon logité rempli d'émotions c'est lourd c'est doux Mogul, c'est trop beau avec logité Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny logité La saveur ultime des fruits. Profitez de l'ouverture de notre magasin et gagnez une remise de 10% sur les menuiseries en aluminium. VTI, prêt à vous servir. Logité. Immédiat, l'école des métiers de l'audiovisuel et de la technologie nouvelle à Madagascar. Formation professionnelle, une formation supérieure destinée aux bacheliers. Vous présente ankafizony logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. laka misy fa 10 volana aprily amin'ny fitora sasa mahery minitra vitsy izao tompoko lasy tompoko vavy faly miarabanao zay manasanao anaraka ny vaovao ho any androany mizotra miara-dalana amin'ny fandaniana ny volavolan-dalàna ifeny fividianana ny faminavinana sy fikirakirana ny fividianana eto amintsika nisokatra androany ny fivoriana tsy ara-potoana fahatelo ny jeu parlementaire eto amintsika namafisiny vondrona parlementaire manohana ny fitondrana mikasika ny fizarana vola amin'ny fandaniana ny volavolan-dalàna eny amin'ny antenimera-pirenena fa raha toa ka nisy ny fizarana vola dia tsy député miisa 7 ihany no nandany izany any ivelany dia voafidy ho filoha-pirenena ho Sierra Leone Julius Maada Bio ankafaliana trano hitsidiana ny tokantranonao tompoko lasy tompoko vavy asainainao anaraka ny logité hatramin'ny farany Mbana betsaka amin'ny resaka fifidianana ny vaovao matoa ny vaovaontsika ho any androany nao raha naviatrany ary reo alahionina mizotra miara-dalana ny fandaniana volavolan-dalàna miheny fifidianana ny faminavinana sy fikirakirana fifidianana eto amintsika na misy aza ireo disadisa isan-karazany dia mikaroka izay anatotosa antsaka sy andavany ny fifidianana sy tsy teraka olana ny seni na ny voamera-pirenena misahana ny fifidianana vola sy fitaovana maro no mbola ilainy seni raha araka ny fanadiadinana ataony Andrialalain'Andriamasy misy arazavinjatovo no vinavina ny voamera-pirenena maleo tena misahana fifidianana ho 20 milary ariary na 9 tapitrisa dolara eo ny vola olanina mandry ny fikarakarana fifidianana filompena fiodina voalohany sy faharoa ary ny fifidianana izay solombavam-bahoaka tsy misy afa-tsy 70 milary ariary na 30 milary dolara eo ihany nefa natokana amin'ny fanjakana ao amin'izany raha ny voasoratra anatin'ny mbolam-panjakana miampy ny 5 sy 3 ala sy 4 dolara avy amin'ny fitonana japonais izany etsy ankilany dia nanambara hoe fa manana 30 tapitrisa dolara eo ny tetikasa pasem na ferramentany ireo mpiara-monantoka amin'ny Madagasikara ao amin'ny fikarakarana fifidianana manamafa nefa ny anivon'ny seni fa mety hitombo fandaniana raha araka ny voalazany volavolan-dalàna ifeny fifidianana amin'izao fotoana le lalàna vaovao zany raha ohatra ka mijeritsika dia misy zavatra anankiroa lehibe zany no tsy maintsy miatraika mandeha mankany amin'ny toe-bola ny zavatra anankiray voalohany dia ferana ho 700 ny isan'ny mpifidy ao anatin'ny bureau de vote anankiray zay zavatra zay zany rehefa ohatra ka ampiaritsika izay zavatra dia lasa tsy maintsy manokatra bureau de vote hafa zany tsika zay miteraka vola zany zay zavatra zay satria bureau de vote dia vola zany no ateraka zay zavatra zay ny lafiny anankiray voalohany
lafiny anankiray faharoa hitantsika ihany koa amin'ny olo andiny io lalàna vaovaovao ivoaka eo io zany a fa 7 andro ny febitaona afahantsika manatotosa ny fifidianana ao anatin'ny tapany faharoa ny second tour zany de zay zavatra zay zany midika fa tsy maintsy midéployer grand moyen tsika mba afahantsika manatanteraka an'izay zavatra zay de vola koa no ateraka izay zavatra zay ka raha ohatra ka tiatsika no anatanterahana an'le izy ao anatin'ny zavatra zay voasoratra zany de tokony ho vonona ny vola afahana manatanteraka an'izay zavatra zay mitotaly roa alina eo ny bureau fandatsahambato mandera Madagasikara amin'izao fotoana ary mety ampy 9 izany raha ampiarina volazany lalam-pifidianana vaovao fa tsy ohatry ny 700 nisy ampifidy izaka ny bureau fandatsahambato iray tafiditra anatin'ny fandaniana ny ohatreretiny tetika asa pasemain-ko ny fanafary no taratasy-pifidianana avy any Afrika Atsimo ho eto Madagasikara sy ny fitaterana izany miainga avy eto Antananarivo amin'ireo bureau fandatsahambato manerana ny nosy manamafy ihany koa ny voamerim-pena maleo tena amin'ny samy fifidianana amin'ny olana sy disadisa misy ao amin'ny tontolo politika malagasy amin'izao fotoana mandritra ny fandaniana volavolan-dalàna ny feny fifidianana oka ny tsirairay avy zany a ho tompona andraikitra daholo eto amin'ity tany sy ny fireneny ity zany ny senia de tompona andraikitra ary mandray ny andraikitra tandrify azy tsy andehanantsika mandeha makany amin'izay poste électoral zay na crise le avant na crise pendant na crise de miasa na tena hoe andro manalina mihitsy zay zany tsy andehanantsika mandeha makona am'izany zavatra zany amina resaka transparence amina zavatra isan'ny tokony zany mba mangataka zany zay amin'ity fireneny ity zany mba ho tonga saina daholo ny olona rehetrarehetra zany fa enjerandeha akaizy ty Madagasikara ty zany eo anatrehana adievitra zay mety hoe hitondra vokatsoa amina olona vitsy ihany zany nefa hiteraka fahavoazana be da be ho atsika androany no nitsidika ny voameram-pirenena misahan'ny fifidianana ireo eraky ny vondry ny fampandrosoana ny tany aty amin'ny tapany atsimon'ny Afrika na SADC afapota amin'ny tatitra ny voameram-pirenena misahan'ny fifidianana amin'ny fikarakarana fifidianana izy ireo toy ny fanomanana ny lisy-pifidianana sy ny fikaroana no fanampiana arabola sy ara-pitaovana mazavazy vakoatra ny seni dia niona tamin'ny ministry ny rambay malagasy ireo eraka ny SADC reto niona koa tamin'ny mpanao politika maro isan-karazany ary mazavazy niona tamin'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina niona tamin'ny filoha ery Rajaonarimampianina izy ireo ary nanambara fa vonany anampy any Madagasikara amin'ny fikarakarana ny fifidianana ny Jerry Edouard sy Dolphe Rakotoniaina no mitatitra ny Antsipriany izay ny ministry ny rarambahiny avy any Angola Manuel Domingos Augusto no nitarika ny délégationna ny SADC nahitana ny masoivoiny Afrika Atsimo tonga nitsidika ny filoham-pirenena teny avy andro maraina anisan'ireo firenena namorona ny SADC Angola ary filohan'ny troika raha teo ity firenena ity ny troika izay sampany iray mitady vaolana manoloan'ireo korontana sy crise mety hiseho ao amina firenena iray eo anivon'ny SADC tonga nanamafy ny fanohanan'ny firenena malagasy ny délégationna ny SADC fanohanana entina mametraka fifidianana mangarahara sy eken'ny rehetra lavitry ny korontana raha amin'ny antondrian'ity délégation ity ny fanaraha-maso ny toedrara aty Madagasikara miaraka amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana sy ireo atoko politika amin'izao akatiky ny fifidianana izao ary ihany koa taorian'ny fandaniany ireo rizanteny dalàna mikasika ny fifidianana farany teo amin'izay diany filoham-pirenena izay hatrany dia mitoetrany ny asa sy ezaka fimpandrosoana Madagasikara Any antsimony Madagasikara anisany manahirana ireo mponina ao Sakara ny tsy fisian'ny toeram-pitsaboana tsy misy ao an-toerana ny bloc opératoire anaovana fandidiana isan-karazany na ho an'ireo vehivavy hiteraka tsy maintsy mankany Toliara 430 kilometatra miala eo ireo mponina vaovao izany olan'izany satria otikanana rampitso ny toeram-pitsaboana vaovao efa nampiseho ny hafaliana ireo mponina araka ity sary ity. Misaotra betsaka ny fitondràna fanjakana amin'izao fotoana izao zany namilehana ity zavatra ity fa tena fady be zany izay voaka ny Sakara tena fady be engany mba ho ela velona ny fitondrana nazo manome fisaorana azy fa engany mba hitony koa zao misy ohatsy zao vitany aminay toy tanàna Sakara toy zay gn'angatahinay
dakonahy handray anazy da ho hitanareo fa eto aby koa hay maray deky sy toa sana kolombolomona de hanaroan'olo maraiky indraka ifirasikina magneno ty saotsany filoheratra amina mpianina zany zahay no miasa vitany zao engane mba hetoy zao na engane mba ho lany koa i fa zahay tsy maintsy sy avao ro tsoboninay na hisy iny fa io fa lany io Vonina zahay mandany azy samposana vonina anay mandany azy enahavitan'io ary nivavaky anazy mba hosoraka elala famasara ho avy atao koa izy hifagnatrika aminay atoa hagnano misety zanary mampianina maspisatska etsaka raha fa tsy maintsy misy raha ary zay miaraka mierina de mampianina de tsy maintsy mihinakanina ary matipisatsika sakaraha fa tsy maintsy hivoatra am'izao fandiovana ty hôpitaly sakaraha ty fa tsy maintsy salama atsika mba hotody tsara ary matipisatsika fa miaraka amindra de mampianina fa tsy maintsy mihinakanina am'izay pedi politique izay atrany dia nisokatra androany fivoriam-be tsara mpitaona fahatelo andro antemera-pirenena roa tonta misy eto amintsika raha nanokatra ny tetsy amin'ny antenemeran-dola ny prime ministre dia nampitandrina ireo izay mikasa ambolo korotana nandritra izany ihany koa dia no amafisy ny filohan'ny antenemeran-dola fa tokony ny fanomanana ny fifidianana izay atao eto amin'ny firenena no banjin'ny rehetra mihoatra miarinjato sy doda rajaronjato ary no mitatitra ny antsipriana izay isan'ny hodiniana mandritra ity fivoriana tsy ara-potoana faefatra ity ny fandaniana ireo volavolan-dalàna avy lany teny amin'ny antenemera-pirenena nambarany filohan'ny antenemeran-doolona fa tsy tombontsoan'olo mihitsy fa ny firenena iray manontolo no kendrena amin'ny fandaniana ny volavolan-dalàna daviny fitonam-panjakana indrindra vahoaka tsy ny rosotsika amin'ny fifidianana satria zay ny lalàna amin'ny feantsika anatin'ny lalàna fototra ny constitution karaha tsy manao an'izany tsika dia hiverina amina transition ve sa hiverina amina barofo io any ny lalana ara-démocratique efa fiditsika ny fiditsika ho république nametraka tsika ndro institution maro samihafa ireo nametraka tsika efa isaky ny 5 taona dia tsy maintsy misy ny fifidianana filoha-pirenena tonga zany zao ny fotoana raha nanatrika ny fanokafana teny anosikely androany ny prime ministre dia nilaza fa tsy fotoana ambolena korotana intsony izao fa fitediavana vahaolana irisonina amin'ny fampandrosoana na mafisiny ihany koa fa na tsy mitovy aza ny hevitra dia tsy voatery ny fanakorotanana no tena vahaolana ho amin'izay sy fotoana zay anakorotanana fa fotoana hitadiavana vahaolana miaraka satria araky nambarako foana ombenombieny hoe efa tokony iroso amin'izay tsika mifanomanana ny fifidianana io zany misy foana ny ataoko hoe tsao hely za moa fa miteny foana hoe za tsy miditra amin'izany resaka fampiadinana tsao zany raha manana pirofo ianao misy ny tompona ndraiky za afaka mandefa fitoriana ary efa nisy nandefa fitorinany amin'izany tsy hivina trany fa hatraroambe folo andro ny fivoriana tsy ara-potoana fa efatra eo anivon'ireo antenemera roa tonta nanomboka androany fa manoloana ny mbola resaka fisina kolikoly na tsy eny amin'ny antenemera-pirenena Tsimbazaza dia nolotra fanazavana indray androany ny filohan'ny vonona parlementaire manohana ny fitondràna namafisy ny faratoka nisy ny fizarana vola teny amin'ny antenemera-pirenena tamin'ny fandaniana ilay volavolan-dalàna mifeny fifidianana dia tsy député miisa 7 ihany no nandany izany notsindriny ihany koa fa hatramin'ny nisy ny antenemera-pirenena teto amintsika dia matetika ireo mpanohatra foana ho izy ireo no tratra manao tsolika amin'ny tokony andaninana tsy lalàna izay hitan'izy ireo fa mifanaraka amin'ny politikany ny tendroko dia nanomboka tamin'ny 1993 efa piasa ny assemblée nationale eto mahafantatra tsara fa ny mpanohitra no tena mampiasa moyen eto amin'ity lapany antenemera-pirenena ty raisiko fotsiny tamin'ny empêchement ny professeur Zafy natoky ny professeur Zafy nyreo solomafam-bahoaka Hervidina Rasalama Maronisa tsy nampiasa vola izy fa matoky ny vahoaka nefa inona ny vokany nampiasa moyen ny mpanohitra dia niongana ny professeur Zafy
tamin'ny alàna ny empêchement ny filoha erojonary mampianina teto anivo ny anteny marim-pirenena natoko tena ny filoha erojonary mampianina nanana ny maronisa teto anivo ny anteny marim-pirenena na piasa moyen mpanohitra ino ny vokany a 5 nisy olo mavambahoaka nanongana ny filoha erojonary mampianina teto amin'ny anteny marim-pirenena ao anatin'izay disadisa anatiny anivon'ny anteny marim-pirenena izay hatrany tonga teny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panondrenana Ambohida nametraka fitarainana sy taratasy mitantara ny fomba tsy ara-dalàna nandanina ireo volavolan-dalàna fehizorotelo mikasika ny fifidianana ireo député avy amin'ny Mapara sy Tim ary maleo tena sasany tokony ho tamin'ny 12 ora teo no nigadonan'izy ireo teny Ambohida ary tsy nisy korotana nateraka izany taorian'izany no niroson'izy ireo teny amin'ny birao maleo tena miady amin'ny kolikoly nametraka dika mitovy amin'izany fitarainana izany. Taorin'izay dia niazo ny birao maleo tena miady amin'ny kolokolona ny Bianco teny Ambohibao ireto mpitsolo mavambahoaka avy anivon'ny Mapara sy Tim sy tsy miankina ireto. Izay no manakatona ny pejy politika ho any alahino n'androany itony vaovaontsika aoriny dokam-barotra ireto. Ireo pejy sosialy indray no ahoraka atolotra no anatin'ity tapany faharoa ny actu ity tany Mahajanga dia mpanao vola sandoka 4 no tratra ny polisy pirenena any an-toerana ny alahady alina lasa teo. Tanatina toeram-pisotroana no nahita ny mpitandro ny filaminana azy ireo taoriny fahazom-baovao avy tamin'olon-tsotra fantatra taoriny fanadiadiana fa vehivavy iray avy aty Antananarivo no mpamatsy ireo mpanao osika ireo tratehaky ny polisy ihany koa taoriny velam-pandrika natao azy ilay ramatoa voalaza ho mpiray tsikombakomba sy tompony fanapariana ireo vola sandoka ireo. Mbola nahatrarana vola sandoka mitotaly hatramin'ny 5 alina sy 4 sy iray tapitrisa ariary ihany koa tany amin'ilay vehivavy androany moa no natolotra ny fampanoavana izy ireo. Misetra ny fitateram-bahoaka kosa dia androany nivoaka tamin'ny fahanginany ireo mpitatitra eo anivon'ny UCTU. Raha ny kajy nataon'ireo mpitatitra dia manodidina ny 700,000 ariary mahery isaky ny litatry ny solika ny fatiantoka ho azy ireo amin'ny vidin-solika amin'izao fotoana izao io. Manoloana izany dia mitaky ny anondrotana ny subvention avy amin'ny fanjakana ho 570 isanjaton'ireo fandaniana tsy azon'izy ireo ialana na ilay charge fixe ny vondron'ireo mpitatitra ao amin'ny UCTU. Sonia Andrenirina sy Stéphane Rakotomalala. Na tsy nietsika aza ny vidin-solika tamin'ity volana ity, mbola nitaraina sy ny kaikaiky manoloana ny fatiantoka ateraky ny vidin-solika amin'izao io ireo mpitatitra ao amin'ny UCTU. Raha ny kajy nataon'izy ireo manodidina ny 700,000 ariary mahery isaky ny litatry ny solika ny fatiantoka ho an'ireo mpitatitra ary 20 sy 200 ariary isaky ny seza. Nanome vola fanampiana azy ireo noho izany ny fanjakana mba tsy akarana izay sarandalana izay. Miovaova arakaraky ny vidin-solika izay fanampiana izay ka raha ny amin'izao fotoana dia mitentina 70 sy 10 ariary isaky ny litatry ny solika izany ary mitotaly 9 ariary mahery isam-bolana. Androany anefa dia mitaky ny androtana izay fanampiana izay ireo mpitatitra. Dia namoaka an'ilay coût d'exploitation izay dia mba mangataka izay mpitatitra fitaterana Antananarivo renivohitra sy ny manodidina mba ohatra ny fireneny lehibe izay mba hoe tokony subventionner fanjakana ny charge fixe journalière dia 45%. Raha nambaran'izy ireo hatrany dia mbola misy 7 volana tsy voaloha ny fanampiana avy amin'ny ATT tokony ho raisin'ireo mpitatitra tamin'ny taona 17 lasa teo. Ankoatra ny tatitra momba izay fatiantoka izay mangataka ny amplazana 15 andro mialoha raha sendra misy fiakarana ny vidin-solika ihany koa ireo mpitatitra. Raha ampitsy moa isy ny fiaonana andatabatra boribory iarahan'ny vondron'ireo mpitatitra ao amin'ny UCTU sy ny ministera ny fitaterana manoloana ireo fangatahan'izy ireo. Fanadina dokavarotra kosa dia efa misokatra ho an'ny rehetra ny trano fandraisam-bahiny La Villette ety Soraka.
hôtely lehibe izay ahitana karazana efitrano telo samihafa ary amin'ny vidiny mirary avokoa. Sonia Andrinirina sy Stéphane Rakotomalara no mitatra ny Antsipriana izay. Fandraisam-bahiny vaovao be manana ny maizy azy ary miavaka amin'ny rehetra ny hôtel La Villette eto Isoraka. Misy 10 ireo suite eto anivon'ny hôtely izay mizara osokajy telo mazava tsara. Ao ny suite senior izay natokana ho an'ny mpianakavy na ny antsointsika amin'ny teny vahiny hoe familial. Misy efitrano fatoriana roa ho an'ny olon-dehibe sy ny ankizy. Misy salon ary misy lakozia miaraka amin'ireo kojakoja rehetra ilaina. Misy ihany koa ny suite exécutive izay ahitana lakozia ary ny suite de luxe tsy misy lakozia fa minibar toy izao hitantsika amin'ny sary izao. Anisany mampiavaka anay eto amin'ny hôtel La Villette aloha zany ny charme ny toerana misy anay dia anisany zavatra mampiavaka anay hoe zahay dia manana style appartement hôtel zany afaka mahandro ny mpanjifa ato aminay. Miendrika style à l'italiana avokoa moa ny efitrano tsirairay ho an'ireo sokajy telo ireo. Ankoatra ny akanton'ny efitrano sy ny sarany mirary dia mirary, mbola misy ihany koa ny tolotra omen'ny hôtel La Villette ho anao izay tonga ato amin'izy ireo. Ny tolotra anay moa zany ny chambre anay zany misy ny tarifany chambre anay zany inclus ao anatin'izay ny petit déjeuner sy ny salle de sport, zay ny tolotra ampiasainay. Etsy-andany zany zay ihany koa ho an'ny agence de voyage afaka manao formule na demi-pension ihany koa na pension complète à la demande zany zay zavatra zay. Efa nanomboka ny tapaky ny volana oktobra lasa teo moa no nanokatra ny varavarany ny hôtel La Villette eto Isoraka. Ny hôtel La Villette zany dia eto Isoraka zany hoe mifanila amin'ny maison de la Réunion eo ampitan'ny restaurant La Boussole ihany koa na restaurant Coup d'État. Zay ngamba no repère mora ahitana azy. Fantaro ary fa misokatra manao tsy tapaka ny hôtel La Villette eto Isoraka. Any ivelany dia ny valomaly ny fifidianana filoham-pirenena tany Sierra Leone. Nahazo salanisa 150 isanjato ka lany hitondra ny firenena i Julius Maada Bio, 27 isanjato kosa ny any mpifanandrina taminy i Samora Kamara. Ity faran'izay nanambara fa nisy ny alabato. Afaliana no nandraisan'ireo pomba ny Julius Maada Bio azy tao Sierra Leone. Nandraisany Samora Kamara tamin'ny salanisa 150 isanjato no ny 27 isanjato mantsy ny tenany. Izy indray zany no hitondra ny Sierra Leone mandritra ny 5 taona ho avy. Izy izay candidat ny antoko mpanohatra ny fitondrana. Qui avait été battu en 2012. Ponina iray ihany isika eto Sierra Leone. Tanjoko araka izany ny andalan'ny firaisan-kina ampivondrina ny vahoaka. Tetsakilany tsy nankasitraka ny valim-pifidianana filoham-pirenena i Samora Kamara, candidat mpifanandrina taminy. Nisy ho izy ny alabato na tonga ny Maada Bio lany. Na izany aza, maro tamin'ireo mponina no nifaly tamin'ny fahalaniany Maada Bio. Hiala amin'ny fanandevozana 10 taona mahery izahay. Teo aloha tsy nisy asa, tsy nianatra ny zanakay, tsy misy azo antenaina nandritra izay fotoana izay. Ratsahivina no tanterahana ny 1 martsa teo ny fihodinana faharoa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tao Sierra Leone. Omaly alarobia kosa no nivoaka ny valim-pifidianana. Amin'ny valao ora katroka izao tompola sy tompoka vavy mbola sainy manaraka ny tapany faharoa ho an'ny logité aory tokambarotra ireto. Iresaka mahakasika ny dia isika ao anatin'ny zanam-pandaharana Weza. Tamin'ity androany ity dia ireo sary izay tsikaritry ireo sendranay atao anatin'ny vola malagasy no nanontaniana. Hôpitaly any ivelany mampiasa fiara kely elektronika ho an'ireo ankizy hodidina kosa no hafakely androany. Ireo rehetra ireo ary no mbola anasananao tsy hisaraka aminay ao anatin'izay tapany faharoa izay ho avy eo i Gotliba hiaraka amin'ny Angela Laina. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma toko.